Mana isan'andro fandaharana tolotra ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Mpifaliana indray ry havana no ionana amintsika eto amin'ny fotoanany mana isan'andro ary dia misaotra anao vonina indray iaraka miaino ny tenin'Andriamanitra isika. Ny Exodosy toko fahatelopolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo indray no anjarantsika anio. Exodosy toko fahatelopolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Alohan'ny amakitsika izany dia mbola iara-mivavaka isaotran'ny tompo isika. Andriamanitra rainay io, ataonay ahoana ny tsy saotranao noho ny famondramponao, noho ny fitiavanao, noho ny tsy fahafozanao anay, fa isan'andro isan'andro dia omenao ny hanina sahaza anay izahay. Tsy ny mofo ihany tokoa manko ny veloman'ny olona ray io, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavanao. Ho dia isaorana ianao indrindra izany. Velarinao eto anatrenay indray ary, mianim-panaho anay, mangataka aminao izay tompo mitenena indray aminay. Sokafy ny fonay, sokafy ny sainay, ahitanay zava-mahagaga amin'ny teninao, mitondra aim-panahy vaovao ho anay indray ny fandrenesana ny teninao anio. Amin'ny anaranao mpamonjy io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Exodosy toko fahatelopolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny alitara fandoroana ditika azo manitra, ary manaova alitara handoroana ditika azo manitra, hazo akasia no anaovanao azy, ho iray akio avy ny lafiny efatra, dia ho efajoro izy, ary roa akio ny aviny, koa ataovy miray aminy ny tandrony. Ary petao takela bolamena tsara izy, dia ny tampony sy ny lafiny manodidina ary ny tandrony, ary asio kornosy volamena manodidina, ary asio vava volamena roa izy eo ambanin'ny kornosiny, ka ataovy eo amin'ny zorony efatra ireo, ary fitoeram-bao ireo hilanjana azy. Ary azo akasia nanaovany ny bao, ka petao takela bolamena, ary apetrao eo anoloan'ny efitra izay manoloana ny fiaran'ny vavolombelona izy, dia manandrify ny rakotra fanaovam-panavotana eo amboniny vavolombelona izay hihaonako aminao. Ary Arona andoto ditika azo manimpofina eo isa maraina, raha mamboatra ny lela fanaovan-jiro no handoroana izany, ary raha mampirehitra ny lela fanaovan-jiro Arona no ny hariva no handoroana izany koa. Ditika azo manimpofina eo anatrehan'i Jehova mandrakariva hatramin'ny taranaka reo faramandimby izany. Aza manatra ditika azo manitra tsy izy eo ianareo, na fanatitra hodorana, na fanatitra hoanina, ary aza manidina fanatitra hidina eo. Ary eo ka Arona nanao fanavotana eo amin'ny tandrony indray mandeha isan-keritaona, amin'ny ranony fanatitra noho ny ota, izay atao fanavotana indray mandeha isan-keritaona, no anaovany fanavotana eo hatramin'ny taranaka reo faramandimby, ho masina indrindra ho an'i Jehova izany. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesika nanao hoe, raha maka ny isan'ny zanak'Israely araka ny fandaminana azy ianao, dia samy andoha avitry ny ainy avy ho an'i Jehova ny isan'olona, raha alamina izy, mba tsy hisy arety mandringana hanjo azy raha alamina izy. Izao no alohan'izay rehetra voalamina, dia atsasaky ny sekely avy araka ny sekely masina, gera 20 no sekely iray. Eny atsasaky ny sekely ho fanatitra ho an'i Jehova. Izay rehetra voalamina hatramin'ny 20 taona no ho miakatra no handoha ny fanatitra ho an'i Jehova. Ny manan-karena tsy handoha mihoatra noho ny atsasaky ny sekely,
ary ny malahelo tsy andoha latsaka raha mandoha fanatitra ho an' Jehova izy hanavitra ny ainareo, ary andray ny vola avitra amin'ny zanak'Israely ianao ka hataonao ao amin'ny fanompoana ao amin'ny tranolay fiaonana, ary ho fahatsiarovana ho ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehova zany fa avitry ny ainareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Inavindray ny fahamarinana azontsika kanalesona ho antsika amin'izay nivakitsika teo ry havana. Fahamarinana telo no katsika fampianarana amin'ity anio ty. Ny voalohany dia ny hoe nisy alitara fandoroana ditika azy manitra teo amin'ny fitoerana masina anoloan'ny fiara ny vavolombelona. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy no nanomezan'Andriamanitra baiko ny amin'izany. Tsala aloha ny anazavana kely ny amin'ity hoe alitara fandoroana ditika azy manitra ity. Ny taberna kely dia misy efitra anankiroa. Ny efitra voalohany dia natao hoe fitoerana masina. Ny efitra faharoa dia ny fitoerana masina indrindra. Ao amin'ilay fitoerana masina dia misy ireto zavatra ireto. Manakaiky ny efitra lamba, manoloana ny araka efa hitantsika teo manoloana ny fiaran'ny fanekenana, fiaran'ny vavolombelona zay ao anatin'ny efitra masina indrindra. Ao anatin'ny efitra masina indrindra manko dia io fiaran'ny fanekena io ihany no ao. Mifanandrify amin'ny fiaran'ny fanekena io. Ny elanelana mampisaraka azy dia ny efitra lamba lehibe. Ny mampisaraka zany ny toerana masina indrindra sy ny toerana masina dia efitra lamba lehibe. Ka ato amin'ny toerana masina eo anoloan'ilay efitra lamba dia nasain'Andriamanitra nametrahana anio alitara fandoroana ditika azy manitra io. Ao ambadiky ny efitra lamba kosa ny misy ny fiaran'ny fanekena. Io toerana masina io zany dia misy anio alitara misy didika azy manitra io. Manaraka an'izay koa ao amin'ny toerana masina io ihany koa dia misy ny fanaovan-jiro volamena, ary misy ny latabatra zay misy ny mofo aseo na fahatsiarovana ny mana tany anefitra. Ka raha ohatra zany ianao ho ao amin'ny toerana masina indrindra dia tsy maintsy mandalo eo amin'ilay mofo aseo, dia mandalo eo amin'ilay fanaovan-jiro volamena fitorantsana, dia mandalo eo amin'ilay alitara fanaovana fanatitra tsy hoe biby fa zavatra manitra, ditika azy manitra ho an'i Jehova. Misy an'io alitara fandoroana ditika azy manitra io zany ao, ary io toeran'io dia toerana masina. Lay natao alitara dia zavatra madio, norakofana volamena daholy ny ao anatiny, na ny tandroky ny alitara dia norakofana volamena daholo izy rehetrarehetra, madio ary tsy miova na dia may aza, mijanona amin'ny fahadiovany. Ny ditika azy manompofona ho an'i Jehova koa dia efa voafidy io, ary io ihany no tsy maintsy aterin'ny mpisorona eo amin'io toerana io. Ka io dia ditika azy manompofona hanitra kasitrahana eo anatrehan'i Jehova io. Ao amin'ny testamenta taloha zay,
ao amin'ny tempolo zay na ao amin'ny taberna kely. Fa inona re no azo andraisana io ditikazo manimpofina io? Vavaka. Ny mpandinika ny soratra masina maro am'ireo boky mba efa nidininy tena ry havana de samy manaiky fa io ditikazo manimpofina eo anatrehan'i Jehova io dia vavaka ataon'ny olona masina io. Vavaka ataon'ny olona efa nodiovina rany Kristy io. Ary tandindony vavaka ataon'i Jesosy mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra satria fantatsika fa Jesosy tompo raha fantsangana tamin'ny maty izy dia voalazan'ny Romanina 5 hoe mipetraka eo tany ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Efa natombony teto ambonin'ny tany io vavaka nataony ho an'ny mpianany io. Ny Jaona 7:10 dia manambara ny vavaka nataon'ny tompo ho an'ny mpianany. Ary de mbola tohizany io mandrak'androany hoe mipetraka eo tany ankavan'Andriamanitra izy ary mifona ho antsika. Romanina 5:4. Ary noho izany ry havana de tokony hampieritreritra atsika ny amin'ny ahoana marina moa ty vavaka manimpofiny eo anatrehan'Andriamanitra ity. Raha ambarany hoe inona ny tena anankiray am'izay ministera na asa fanompona lehibe atao amin'i Jesosy am'izao tsika amin'ny teny zao de to hita hoe vavaka nataony. Lasa eritreritra ihanytsika hoe de mifona ho antsika hoe Jesosy. Romanina 5:4 fa nahoana no mifona ho antsika izy? Efa hitatsika omaly iny amin'ny hoe raha hoy isika tsy manana ota isika de mampandaingan'Andriamanitra isika ary ny marina tsy ato anatsika. Mbola tsy tonga anjely manko isika, mbola manana fahalemena eny edy ary dia faly ny fo mieritreritra hoe na de malemy aza ay Jesosy kay manatitra ditikazo manimpofiny eo anatrehan'Andriamanitra mifona ho ahy izy. Tsy tanteraka ny enao tsy tanteraka ny ahy, tsy anjely sika, mbola olombelona sika, fa saingy zao kosa tsy hoe manala tsiny ny ota isika fa mibebaka amin'Andriamanitra raha sendra manota. Samy hafa manko manolo tsiny milolanitra kalena manditanika tafitona ka tahoana fa mbola olombelona ihany. Manamary tena manko zany, tsy mibebaka izany fa manamary ny teny zany. Fa ny olona mibebaka de olona mahatsiaro hoe hoay tena diso tokoa aho. Mamindrafo amitro Andriamanitra araka ny fahasoavanao. Efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho tsy mendrika. Am'izay fotoan'izay lay ranony zanak'Andriamanitra manadio anao afaka amin'ny fahotanao ary lay zanak'Andriamanitra manatitra fanatitra ditikazo manimpofiny eo anatrehan'ny rainy. Ary raha vao teny ataon'i Jesosy tompo tsy azon'Andriamanitra rainy lavina izany. Ary zany mahafaly atsika ry havana, zany tombontsoa anantsika fa io ditikazo manimpofina io, io fanatitra manimpofina ao amin'ny tempolo io misy io. Na de raha vazany taberna kely tsy misy intsony ny tempolin'Andriamanitra ny an-danitra ao Kristy Jesosy aronantsika ny an-danitra. Maninona? Manatitra lay vavaka hanitra manimpofiny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao koa tsy azo anaterina ditikazo manimpofina tsizy na fanatitra io toeran'io, io alitara fandoroana ditikazo manitra io, toerana voatokan'io. Tsy azo anaterina fanatitra intsony eo fa tsy maintsy efa nandalo tany amin'ny toerana fanaovana fanatitra ny olona manatitra an'io. Ary zany ry havana, zany fifaliana ho antsika rehefa avy nandalo ny rano Kristy zay misy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema mitondra fanavotana ho antsika isika de afaka manatrika eo amin'ilay alitara volamena manatitra ny vavaka manimpofiny eo anatrehan'Andriamanitra, vavaka ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary eto aho de tehitarika ny saintsika ny amin'ny olona manatitra vavaka manimpofina eo anatrehan'Andriamanitra torohevitra nomeny Jaonina io
taloha kely ny hafatesany jaona apôstôly zany. Raha nanoratra ny epistiliny izy de hoy izy hoe ary izao ny fahasahinana anantsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika de miaino antsika izy, ary raha fantatsika fa miaino antsika izy na inona no angatahintsika de fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Manana fahasahina isika rehefa nidiovina rany Kristy tany amin'ny altara fanaovam-panatitra ka mitondra fanatitra tsisy tsiny, ditika azy manitra tsisy tsiny makeo anatren'Andriamanitra, anitra kasitrahana izany, ary de hoy izy hoe na inona nangatahantsika de azontsika zay angatahantsika. Raha fantatsika fa ankasitrahan'Andriamanitra zay angatahantsika, eo angambany olana hoe raha mangataka aho ankasitrahan'Andriamanitra ve sa tsy. Omaly sika de nilazany amin'ny hoe tokony hanana etaeta mba hanangana altara fandorona didika azy manitra ary tahaka ny ity fotoana ity zao. Altara fandorona didika azy manitra ao amin'ny toeram-piasanao, na toeram-piasana aiza misy anao na aiza misy anao, raha kristianina ianao, andramo ange de ho hitanao hoe andramo de ho hitanao 2 na 3 ianareo de mifanaova fotoana nareo telo menada, andaotsika hanatitra fanatitra manimpofony eo anatren'Andriamanitra. Aiza ny tombo tsy manao any am-piangonana, tombo tsy manao hoe ary fa na aiza no iangonana 2 na 3 amin'ny anarako hoy izy, de azonao atao ny manangana an'io altara fanaterana ditika azy manimpofona ankasitrahan'Andriamanitra eo. Andramo ange de ho hitanao hoe andramo de ho hitanao fa marina izany, andramo de ho hitanao. De ianao akory tsy sanatria hoe nde hanonga-panjakana na hoe nde hiteny ratsy an'izao, fa hanatitra vavaka hoentiny eo anatren'Andriamanitra ve. Ary raha ohatra hoe ny lehibenao mandany zany mba hanotanio izy, nahoana nga tompoko ny de lavinao ny fangatahako, nahoana ny de lavinao ny fangatahanay, zay neka hivavaka ao anareo lehibe anie zahay, hitondram-bavaka anareo lehibe anie zahay, ary zay tsy hanelingelina ny ora fiasana fa amin'ny ora tsy fiasana zahay no hivavaka. Ohatra hoe amin'ny 8 zay ny miditra de hiditra ny 7 sasany zahay, ohatra hoe amin'ny ora tsy fiasana eo anelanelan'ny amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ohatra, de eo anelanelan'izany fotoana zany zay nde hivavaka. Anjaranareo zay anangana zany vondrom-bavaka izany no mieritreritra ny hoe ahoana ary no ataontsika, fa izao hoe raha natsoan'Andriamanitra ianao mba hanatanteraka izany, tombotsoa anie zany, tena tombotsoa ho anao zany, satria milaza aminao aho fa hanitra kasitrahana eo anatren'Andriamanitra io zay angatahanao de ho azonao, ho an'io toeram-piasanao io, ho hitanao zany, raha mino anao de ho hitanao zany. Atsangano an'inge ny altara misy ditika azy manimpofona vavaka amin'ny fahatsorana, tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, amin'ny fitiavana ny tompo, manimpofona eo anatren'Andriamanitra, miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary raha ohatra ka tianao de omeko anao ny hoe mivavaho ny mpitondra anareo mba hiainanareo amin'ny fandripahalemana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Io ny tenin'Andriamanitra Andriamatoa directeur, io ny tenin'Andriamanitra Andriamatoa lehibe mpifehanay, ka izahay de te hivavaka ho anao sy ny orinasa atsika sy ny toeram-piasana misy atsika. Mba meo alala nareo zahay, fa zahay manko tsy te hanao zavatra toerinareo, nefa mino zahay fa tsy hanohitra izany ianareo, satria ny firenentsika de firenena mino an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra nilaza hoe mivavaho an'ny mpitondra anareo. Fahamarena fahatelo farany, ho fahatsiarovana ny nanavotana ny Israely tany Egypta no antony nandoavan'ny jiosy atsasaky ny sekely tao amin'ny tabernakely. Nandoa etra ny jiosy, etra tao amin'ny tabernakely. Io de hetra nalohany zanak'Isiraely, vola nalohany ny lehilahy ihany nefa ny mandoan'io, mihoatra ny 20 taona. Zany no hitatsika eo amin'ny 1:20 eo. Ny lehilahy ihany mandoan'io, ny lehilahy mihoatra ny 20 taona, teo amin'ny 20 taona manko no nanao service militaire ny jiosy, ary teo amin'ny 20 taonany koa
no natokana ho mpisorona zay voatokana ho mpisorona. Ka io a de itovizana daholo io. Tsy misy hoe ranona mpanankarenaka de mandoa betsaka, na ranona mahantraka tsy mandoa mihitsy, fa itovizana daholo io, misy dikany. Ho fahatsiarovana fa novidin'Andriamanitra izy, navotany tany amin'ny tany Egipta ary nitovy ny fomba nentin'Andriamanitra nanavitra azy, ka izany no lazainy hoe vidin'ny aina io. Ho fahatsiarovana, hoy izy hoe hataonao amin'ny fanompoana ao amin'ny tranolay fiaonana izany, ary ho fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehovah zany ho avitry ny ainareo. Satria niavitry ny ainareo, zany nanavitra anareo avy tany amin'ny tany Egipta, ho tsarovanareo hoe nahoana moa zany mandoany ty ato amin'ny tabernakely, satria Jehovah nanavitra anay tany amin'ny tany Egipta. Ary io de nentina mikarakara ny asa rehetra tao amin'ny tabernakely, nanampiana ny mpiasa tao amin'ny tabernakely, nanamboarana ny simba tao amin'ny tabernakely, hetra ho an'i Jehovah. Ho fahatsiarovana fa isan'ny navotanao ka tokony hanome ho an'i Jehovah zay asain'i Jehovah lohako. Ry havana, taty aoriana de tsy eo intsony ny tabernakely. Taty aoriana de tsy misy intsony ny hetra hoe tsy maintsy mandoany zao ianao. Tsia, efa novan'Andriamanitra izany, ary efa nivakiko maliny amin'ny hoe zay manome an-tsitrapo no akasitrahany tompo. Aoka ny olona samy hanome arak'izay fony, tsy amin'ny teriterena. Ary eto aho de te hilaza amintsika rehetra ry havana, fa raha hoe hanome vola ho an'ny asan'Andriamanitra de tsarofa, tsy mpangataka anie Andriamanitra, tsy mahantra anie Andriamanitra, azo ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, fa izao kosa raha mahatsiaro anao fa efa nividin'ny raha ny zanak'Andriamanitra ka tonga olo nafaka ao amin'ny Kristy, de anjaranao no manome zay foinao ho an'Andriamanitra mba ho fampandrosoana ny fanjakany aty an-tany. Anjaranao no manome zay foinao amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary indrindra tiako ny mampahatsiaro anao, miariarenao anareo any an-danitra e, miariarenao anareo any an-danitra. Fomba ahoana? Amin'ny fanohananao ny orinasan'Andriamanitra ety an-tany, de ny fitoriana ny filazantsara mba ho vonjeny zay rehetra mino. Ireo ary ny fampianaranao antsika androany ry havana, tazony ho anao ny fampianaranao men'ny tompo, fa azonao atao ny manorina altarambavaka amin'ny toerany samihafa mba ho hanitra kasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra zany, ka hamaliny ny vavakao. Indrindra ny toeram-piasana misy anao anie, adiny valo ianao na ny ampiasana rakely, anye zany tena toerana misy anao e, anoreny io altarambavaka ao. Manaiky moa ny hafa tsara zany, tsy manaiky ny olona raha mba manana birao ianao, mivavah mivavah ao amin'ny biraonao, atsangano ao le altarany ditika azy manitra. Raha azo atao moa ny miaraka maromaro vao maika tsara izany. Zao nefa ditika azy manitra terineo hoe vavaka amin'ny fo mahitsy, vavaka madio, vavaka amin'ny fahatsorana, ary azadonoina raha amin'ny toeram-piasana ianao, azadonoina ny mitondram-bavaka ny manam-pahefana amin'izany toeram-piasanao zany. Ary ny fahatelo farany, noho ny fahatsiarovanao fa efa nanavitra anao ny tompo, de mba homeo zay foinao ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra, fa izany raha teo ny fandefasanao ny arenanao any an-danitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Ivavatsika. Raha eo misaotra anao zahay, misy fampianaranao anay mandrakariva ny avy ao amin'ny teninao ao e, misy ao. Ary zany indrindra no ifalianay fa azonay ataony mandinika izany teninao zany, voasoratra amin'ny tenin-drazanay manko zany. Raha io fampianaranao menao anay ny de anova tokoa ny toe-tsainay ifanaraka amin'ny sitraponao, ary de ho voninahitra ianaranao ny firenena malagasy misy ditika azy manimpofona ho anao fiaraha mivavaka amin'ny toeran-tsamihafa, satria handre zany ny kristianina ary de iain'ny teninao izy, ary tsy anda zany ny manam-pahefana na aiza izy na aiza izy, ary na izy na izy izy, satria ianao no mampanangana izany eo amin'ny firenena, de le firenena tianao Andriamanitra. Amin'ny anaranao
nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Sanandro, fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy kasety na CD izay hafarana amin'ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.